La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tonga nanatitra fanafody sy nankahery ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny hôpitaly manara-penitra Mahavoky Atsimo Mahajanga omaly ary tao amin'ny hôpitaly CHRB Anosy be androany filoham-pirenena mivady. Ankoatran'izay teo ihany koa ny fanomezana ny prime de risque sy ny indemnité. Nanomboka nandray olona tamin'ity androany ity centre de traitement Covid-19 etsy Mahamasina mandray ireo marary rehetra ny ivitoerana ary miara-miasa akaiky amin'ny plateforme nationale de gestion Covid-19 izy ireo momba ny forme grave. Andray vahiny any Andriamatoa Faly Ramakavelo amin'ity androany ity ny fampalalam-baovao ny Kolo TV iresaka ny mahakasika ny toe-karena izy fa eo ihany koa ny fomba fijeriny amin'ny ady lalovan'ny firenena. Mitomby efatra ny isan'ireo filazana manjoa miseho an-gazety isan'andro nanomboka tamin'ny sin'ny valinaretina coronavirus. Saika ireo olona efa mahazo taona ny ankamaroan'ireo nodimandry ary isaky ny sabotsy ny tena betsaka raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'itoy ny fiparitahan'ny valinaretina Covid-19 maneran-tany indrindra amin'ny continent amerikanina. Entiny miady amin'ity valinaretina ity mampiasa vola betsaka États-Unis amin'izao fotoana izao amin'ny fanamboarana laboratoire amerikanina moderna. Ny ady teny rehetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia miampy enina indray ianao lavan'ny valinaretina Covid-19 raha nitatitra tamin'ity androany ity. 570 kosa ireo tranga vaovao vao marana miantarandriana. Tsy mitsaha miakatra ny tratry ny valanaretina Covid-19 raha nitatry io atoandro io indray no nindao sy ny fahafatesana 570 ny tranga vaovao eto amin'ny faritra Analamanga ny ankabeazany izany. Tranga vaovao ity dia testa 4,700 fitiliana 4,700 no nahitana azy ireo ka ny 4,700 dia fitiliana tamin'ny alalan'ilay PCR ary ny 2,300 dia fitiliana tamin'ny alalan'ilay test Jeune Expert. Teto Analamanga ny 7,200 faritra Itasy ny anankitelo, faritra Bongolava 7,20, faritra Boeny ny anankifolo, faritra Lotramangoro 2,50, faritra Nalanjorofo anankitelo tao Mananaravaratra, faritra Dianasivy, faritra Sava 10, faritra Sofia 2, faritra Anosy anankenina, faritra Tsimotsinanana anankitelo tao Vangaindrano avokoa izy telo ireo, faritra Iorombe anankiray ary ny anankitelo kosa dia tsy nazahoanay hoe taiza izy telo ireo no lokalize ny anankitelo. Ny amin'ny 3,700 ihany koa no zitrany. Ka ny 4,700 dia teto Analamanga ny tsaboana tany tokantrano domicile ary ny akoatr'izay 7,70 dia ny tsaboana na tany amin'ireo centre de traitement na tany amin'ny hôpitaly. Toy izao ny fitsinjaran'ireo sitrana Somatsara tany amin'ny centre de traitement na tany amin'ny hôpitaly. Hôpitaly Anosiala 9, Befelatanana 12, centre de traitement Enivato anankiray, Fenorivo anakefatra, Antsirabe efatra, Andrainjato Fianaratsoa 3, Toliara anankiray, Bongolava anankitelo, Analanjorofo 9, Vatovafito Vinany anankiray ary Olandraisina tanana teny amin'ny Kinampisavodvorona anankiroa. Hatreto 7,700 sy 7,3 alina ny totalin'ny fitiliana vita. 7,900 sy 7,000 tamin'ireo vao marina fa mitondra ny jimokaretina, 7,703 mbola manaraka fitsaboana, 7,900 no sitrana, 7,20 mbola marary mafy, 7,0 no efa nindao sy ny fahafatesana. Tonga nanatitra fanafody sy nankahery ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra Mahavoky Atsimo ao Mahajanga ny filoham-pirenena mivady
tamin'ny omaly teo ihany koa ny fanomezana prime de risque sy indemnité Gaëtan Andriatsila. Tonga nanatitra fanafody sy nankahery ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny hôpitaly manara-penitra Mahavoky Atsimo Mahajanga ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny vadiny omaly. Ohatra amin'izany ireo respirateur d'oxygène, ny vitamine ary ireo fitaovana ampiasain'ireo mpitsabo mandray an-tanana ireo marary. Teo ihany koa ny fanomezana ny prime de risque sy ny indemnité ho an'ireo mpitsabo. Misy concentrateur d'oxygène anaky 10 fa ny teneniko teo raha sanatria mbola miakatra ka mila mihoatra an'izay nareo dia tonga dia andefasana eo ny eo andefasana amin'ny fiaramanidina. Ny fanafody rehetra ilaina hitsaboana ny marary dia nampianay noentina eto any keo. Ny epi hoentina ianareo mpitsabo dia nampiana efa nisy tonga taty noentin'ny ministra sy ny tompona andraikitra isan-karazany fa mbola nampiana ihany koa hoentina hiatrehana amin'izao valanaretina izao. Ianareo ampiasan'ny fahasalamana rehetra fa indrindra moa ianareo ato amin'ity hôpitaly CHU Mahavoky ity. Nareo rehetra miasa ato tsy akanavaka. Zao zany mois de juillet tsika zao. Fa amin'ny faran'ny volana août mandrapatapitry ny coronavirus amin'ny faran'ny volana août dia efa miditra anatin'ny banc de caisse nareo tsirairay avy ny prime. Tsy maintsy mifanometanana isika amin'izao ady atrehana izao hoy ny filoha ary tsy maintsy mbola ho ampiana ny respirateur d'oxygène. Tanjona ny ahasalama ireo marary raisina tanana rehetra, tsy hisy intsony ireo namoniny ainy vokatry ny valanaretina ary indrindra ny andresin'ny coronavirus. Ny teny itodiako anareo mpitsabo rehetrarehetra tsy akanavaka. Fahavalo iraisany ty. Mila miray intsika, mila miray saina ary miara-miatrika an'izao aretin'izao. Ohatra ny zavatra rehetrarehetra mandalo ny coronavirus tsy hijanona eto mandrakizay fa ny faniritsika dia mba tsy ho betsaka ny faty fa ho betsaka kosa ny ho sitana. Afaka mandray marary hatramin'ny 2.70 ny hôpitaly manara-penitra eto Mahajanga. Etsy ankilany, Totosa Omaly Alahady ihany koa ny famindram-pahefana sy ny famindram-pitantanana teo amin'ny lehiben'ny faritra Mpisolo-toerana sy ny governoran'ny faritra Boeny. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nanamafy hatramin'ny fahavonona ny hitondra fampandrosoana ny fatra ity farany ary nanamafy fa tsy handraraka ilomby andoha amin'ny fahatokisana napetraky ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara taminy. Hiezaka izahay satria matoa ianao nanapa-kevitra metraka ny gouvernorat dia tsapanao hoe ifotony no anisan'ny fafana manompo mitondra n'izany fampandrosoana izany. Tsy adinontsika fa miatrika ady ombonana eran-tanitsika amin'izao fotoana izao. Tsy hanao kabary lava momba an'izay Andriamatoa filoha fa ny zavatra toky azoko omenanao dia tsy ikiry izay ary tsy hitandry asa sara amin'izany ady izany fa fantatro fa manakambaro aminao izay Andriamatoa filoha satria misy fahasoavana ngeza be ihany koa nentinao ho an'ny faritra Boeny amin'izao fotoana izao. Mihenanao izay Andriamatoa filoha, inona ny torodalana, inona ny conseil omenao anay ahafahanay miatrika an'izany aretin'izay satria manomboka sahirana Mahajanga ary engany tsy ho tratran'izany ny faritra Boeny. Na eo aza ny ady atao amin'ny Covid-19, tsy maintsy miroso ny asa fampandrosoana ny firenena. Ovaina ihany koa ny fomba fiasa ahafahana manatratra ny tanjona hoy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Taorinany tao Mahajanga kosa dia nitsidika sy nankahery ireo mpiasan'ny fahasalamana atao amin'ny hôpitaly CHRB Nosy be ihany koa ny filoham-pirenena mivadika eto Andriatsilavatra. Hatramin'ny isian'ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara, miisa 20 hatreto ireo nahitana tranga teto Nosy be. Ny 10 amin'ireo nandalo teto amin'ny hôpitaly, ny 9 ambiny kosa manaraka fitsaboana sy arahi-maso any an-tranony. 18 ny total confirmé PCR. Tamin'izy 18 io zegny 10 nandalo tato amin'ny hôpitaly. Ny sasany zay le confinement tsy possible any an-trano regny zegny tsy maintsy ny tanàna tato nandritra n'ilay 10 jours nataony regny. Efa sitrana daholo izy amin'izao. Sarotra ny fiandrasana ny valin'ny fitiliana avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar, izay mahatratra hatramin'ny 12 andro hoy ny médecin inspecteur. Na eo azy izany, mbola vitsy ny trangana coronavirus eto Nosy be raha mitaha amin'ny any amin'ny faritra Boeny. Ka tsy maintsy atao izay ahafongatra tanteraka azy, hoy ny filoha nandritra ny fanolorana ireo fanafody, ireo fitaovana sy indemnité ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Kasika ny Nosy be manokana dia ilaina no miatrika avy hatrany na dia mbola tsy miparitaka be aza ny valanaretina. Izay no mahatonga anay eto androany mitondra sady ireo fanampiana ara-pitaovana voalohany indrindra dia ao ny fanafody maro isan-karazany, ao ny CVO zany
fa ny tena zava-dehibe a dia ny fitondrana ny testa ny olona zay efa misy an'ilay soritra aretina dia tokony atao testa avy hatrany. Ao ihany koa ny fiarovana, ny masque, ny combinaison, ny blouse sy ny epina ny équipement de protection individuelle moa zany a mba ahafahana miaro anireo mpitsabo rehetra. Mitondra concentrateur d'oxygène izay mba ahafahana mamonjy ny ain'ireo zay ho tratra na hoe anana ny fahasahiranana eo amin'izay fitsaboana izay. Mbola tsy misy ny forme grave eto Nosbe, na izany aza nanolotra concentrateur d'oxygène ho an'ny hôpitaly ny flu, nampanantena ihany koa ny flu fa tsy maintsy hosoloana ny fanaovana radio izay efa tamin'ny taona 1790 omena ambulance ihany koa akoatra ireo ny hôpitaly. Dia efa fanaovana radio tamin'ny 1960 no misy ato amin'ity hôpitaly ity. Efa antitra be ny raingama tamin'ny 1980. Zany hoe tena efa fitaovana tsy manaraka amin'ny fenitra intsony. Noho izany dia andefasana fanaovana radiologie numérique ianareo eto Nosbe zany. Dia faharoa ny taraina ihany koa hoe tsy manana ambulance dia andefasana ambulance ihany koa zany nareo eto amin'ny hôpitaly. Ny lista nareo efa ato daholo ka ilay prime omena nareo tsy hoe andrasana rapitso raha afaka rapitso fa andrano efa noentina ao le izy dia ho lazaina aminareo eto dia mahazo daholo ianareo lazaina aminareo zao avy amin'ny fitsinjarana anazy dia androany ihany zao ihany dia ho zaraina aminareo rehetrarehetra zay prime izay. Nankahery hatrany ireo mpiasan'ny fahasalamana ny flu amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao. Tsy maintsy mandresy isika ary vahoaka salama no afaka amin'ny fanometanana hampandroso ny firenena. Nanomboka nandray olona tamin'ity androany ity ny centre de traitement Covid-19 tsy Mahamasina. Mandray ireo marary rehetra ny ivitoerana ary miara-miasa akaiky amin'ny plateforme nationale de gestion Covid-19 io nasaina. Amperinasa nanomboka androany ny centre de traitement Covid-19 etsy Mahamasina izay anampy amin'ny fandraisana ireo marary ny coronavirus eto Antananarivo sy ny manodidina. Ireo marary misy soritra aretina, eo ihany koa ireo marary tsy afaka mihiboka any an-tokantranony ary ireo marary sokajiana ao anatin'ny forme modéré, ireo amin'ny ankapobeny no raisina eto amin'ny CTC Mahamasina. Na izany aza, raisina ihany koa ireo marary sokajiana anatin'ny forme grave. Misy indray ireo marary izay tonga eto satria eto akaiky eto ilay centre nefa mampiseho fasarotana lehibe sy sarotra, zany hoe ilay antsointsika amin'ny teny mahazatra hoe cas grave izay tokony ho any amin'ny hôpitaly lehibe no andehanany dia ireny ihany koa zany tsy hoe ho raisina tanteraka ato zany ireny fa raha sendra tonga amin'ny tsinanim-pony eo ilay marary dia tsy maintsy ataonay mise en condition, zany hoe tonga dia atao ny premier soin rehetrarehetra, atao ny fanomezana oxygène amin'izay vitanay, dia atao ny fampidirana fanafody amin'izay vita, dia hiara-iasa amin'ny plateforme nationale de gestion de Covid hiandraikitra ny fametrahana an'ireny cas grave ireny indray rehefa avy eo any amin'ny hôpitaly spécialisé amin'ny fitsaboana ny cas grave. Raisina antanana eto ihany koa ireo marary tany amin'ny hôpitaly lehibe ka afaka atao anatin'ny forme grave ahafana mampalalaka ireo hôpitaly. Ankoatra izay, raisiny fanjakana ihany koa ny fampisakafoana ireo marary isoroana ny fifampikasoana izay mety hamindra ny tsimokaretina. Eto Mahamasina no misy ny plateforme nationale de gestion Covid-19 izay miandraikitra ny fandraisana ny antson'ireo olona mila fanampiana, mijery ireo hôpitaly malalaka afaka mandray marary, fa ihany koa manara-maso ireo marary mitsabo tena any an-tokantrano. Ie mbola mamay be. Ie mbola mamay zany. Dia le tratra manao ana izay marary izay mavaivay be sa le amin'ny tratra ohatrany ahoana le marary mavaivay be sa manindrona. Ie, dia aza teno misotro rano rano natao mafana hitatra sasany farafahakeliny. Oviana moa zany 15 juillet le prélèvement 13 juillet taiza lisy natao misy numéro zany omeko anao dia reo information reo alefanao amin'ireo numéro reo manao le demande aveo ary zareo no communiqué an'le résultat ny aminareo. Mandritra ny 40 andro ny fanaraha-maso amin'ireo izay mitsabo tena any an-tokantrano raha ny fanazavana, misy ny intervention atao raha misy fasarotana ny aretina. Raha sanatria kosa misy fiovana ao anelanelany dia ireny antso ireny ny afantaran'ny plateforme an'ilay fiovana anelanelany hoe niovy zany atahan'ilay olona zany dia lasa mandefa ny brigade d'intervention spéciale eny amin'ny olona eny zany ny
plateforme ijeren'izay fahasalamana zay raha ohatra ka tokony misy fanafody ampiana na tokony ampidirina hôpitaly le marary dia ny brigady eny atena rehefa midina akanjy eny zany mahita an'izay dia mandefa an'le marary any amin'ny hôpitaly raha ilainy zany. Raha sanatria kosa ka hoe atao anelanelan'izay antso zay no misy ny fiovavam-pahasalaman'le olona dia mangavy amin'ny olona zany ny antso 914 izay avy hatrany dia tonga dia andray tanana ny antson'zareo dia midina mandeha mijery an'zareo avy hatrany. Isan'ny fitaovana ampiasaina eny amin'ireo CTC rehetra eto Antananarivo ankehitriny ny fitaovana antsoina hoe saturomètre d'oxygène izay manampy amin'ny fahafantarana ny amin'ny hoe atraiza ny adiry ny coronavirus amin'ny vatan'olona iray. Ahitana ihany koa ny amin'ny hoe forme grave sa tsy. Namaly ny fitarainan'ny mpandraharaha sy ny orinasa tsy miankina ny fepetra izay niraisin'ny fitondran'ny mpanjakana ao anatin'ny 12 andro manaraka eto Analamanga. Zava-dehibe ny namelana ny sehatra sa rehetra isokatra hatramin'ny 2 ora tolakandro hoy teo anivon'ny fifim-pamaha Yves Richard. Zava-dehibe amin'ny asan'ny mpandraharaha sy ny orinasa tsy miankina amin'izao fotoana ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana mandritra ny 12 andro manaraka. Na ny ferany hatramin'ny 2 ora tolakandro aza ny fisokafana. Hanamaivana ny fiantraikan'ny krizina izany ho an'ny orinasa na ny mpiasa. Ny famelana ny sehatra sa rehetra isokatra. Isan'ny tondra ny fankasitrahany fifim-pamana ny fivondrona ny mpandraharaha eto Madagasikara. Lizy aloha ny afa-po tsy afa-po tanteraka satria tsy afaka tena hoe mivelatra tanteraka amin'ny fanaovana ny asa ny orinasa. Kanefa fahendrena koa zay satria raha sanatria tokoa moa ka mitatra be io dia fahavoazana ray lavaka io an'ny firenena ray manontolo. Fa zay mita hoe nety le hoe aloha misokatra tsy kelikely kanefa mipetraka ihany ny fepetra rehetrarehetra tokony ho hajaina amin'ny fitandrovana amin'ny fahasalamana. Mitaky fepetra entitra avy amin'ny mpampiasa ny fampihodonana ny orinasa anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ankilany. Hoy ny ministra ny varotra sy ny indostria nandritra ny fivahinianany tao amin'ny ano manjerim-panjakana. Tokony anaty fanajana ny zonim-piasa hatrany ihany koa ny fandaminana rehetra apetraka amin'izay. Efa nisy ane fotoana nanokafantsika ny sehatrasa ihany koa ary tsy nisy ny fitaterana tamin'izay fotoana zay dia betsaka izany ireo mpiasa no nitaraina hoe forsena izahay andeha tongotra lavitra be na hanao ny fomba hitaterana zany any amin'ny sehatrasa ka fanajana ny zonim-piasa zany dia tokony andraikitsika mpampiasa ihany koa ao anatin'izay mametraka an'izay ary izay dia vonina mieno hatrany na ny syndicat ny mpiasa io na ny mpampiasa ihany koa mila enona amin'ny trahana n'izay tokony hitonjovana ny mpiasa zany aty amin'ny fitaterana zay. Fotoana izao tokony hijerena ny fandaminana ny asa eto Madagasikara hoy ny ministra ny indostria sy ny varotra androany. Isan'ny amporisiana ny fanatanterahana ny karazana asa toy ny télétravail sy ny maro hafa. Tanjona ny anatanterahana ny asa anatin'ny fiarovana ny rehetra amin'ny valinaretina Covid-19. Miverina misokatra ihany koa ireo toeram-pisakafoana araka ny fepetra izay nilazain'ny Praiministra omaly. Ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana no ampiariny izy ireo. Michel Aranarjo. Andro voalohany iverenany ireo toeram-pisakafoana misokatra araka ny fepetra nolazain'ny Praiministra omaly. Mbola vitsy ireo mpanjifa ho an'ireo efa namaly ny antso kosa miankina amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana no isafidianan'izy ireo izany. Tsy misy atahorana satria rehefa les hôtels, les idiranay, les restaurants respecter les gestes barrières dia tsy misy atahorana. Le izy aloha izay fa mpandeha restaurant foana dia manararaotra kely le hoe midatra kely le afafana mivoaka le hatramin'iray dia manararaotra miona dia ny amin'izao fotsiny hoe misy fivavahana le resaka elanelana ray metatra dia manasa tanana amin'ny gel dia masque moa zany obligatoire. Dia izay dia mirespecter an'izay le restaurant dia mampaninana anay eny tompoko. Ny mahatonga anay masahy miditra restaurant aloha dia le fotoana iaonana zany tsy maintsy toerana ohatr'izao. Hoe ahafahana miresaka tsara dia mifanakalo hevitra dia aty koa moa zany hitana hoe idéal kokoa satria ny geste barrière rehetra zany efa eo daholo. Zany hoe en sécurité zany zay mankaty. Dia plus koa efa tsy maintsy zavatra fataonay zany no mivoaka restaurant ohatr'izao.
Amin'ny ankapobeny ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka ireo sehatry ny fizahantany sy ireo sehatra samy manodidina azy no arahany ireo toeram-pisakafoana, isan'izany ny fanaovana isan'andro ny désinfection ny trano andraisana olona. Eo zany a ny fanajana le geste barrière, izany hoe izay olona miditra ato amin'ny restaurant dia alaina daholo a ny maripana amin'izy ireo. Ka raha olona misy hafanana mihoatra araky ny normalny dia tsy tafiditra ato amin'ny restaurant izy zany. Dia ankoatra ny fakanany maripana dia misy ihany koa ny fanasana tanana amin'ny gel hydroalcoolique vao miditra ao ambaravarana ry zareo. Dia ao anatin'izay moa zany ato amin'ny restaurant misy toerana afaka hanasana tanana amin'ny rano sy ny savony. Le misy ihany koa ny fanaovana masque na ny artave izay tsy maintsy ataon'ny client zany raha miditra ato izy, mbo tsy maintsy ihany koa fepetra ataon'ny mpiasa rehetra ato amin'ny hôtely. Rehefa misakafo moa ny client dia manala ny artave fa manaja ihany kosa ilay elalelana 2 metatra izay tsy maintsy hajaina rehefa ohatra hisakafo atsy amin'ny restaurant. Ratsahivana ao anatin'ny 12 andro manaraka hatramin'ny 2 ora atoandro ny ora fisakafan'ireo toeram-pisakafoanana eto amin'ny faritra Analamanga. Nampahafantarany fitantanam-paritra ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy eo amin'ny faritra Androy sy Anosy ny fatahorinan'ny fanamboarana dia efa miverina nanomboka omaly ny fifamoivozana teo amin'ny tetezana manambaro eo amin'ny PK 471 plus 800 RNS 13 maneho fisorana ny rehetra noho ny faharetana tamin'ny fanamboarana ireo tompona ndraikitra tamin'ny zany. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia mitombo efatreny nisan'ny filazana manjo miseho anaty gazety isan'andro nanomboka tamin'ny sin'ny valinaretina coronavirus. Saika olona efa nahazo taona ny ankamaroan'ny nodimandry ary isaky ny sabotsy ny tena betsaka izany raha ny fanazavana azo tianara tsy mandresy. Tsikaritra ho ny antomby ireo filazana manjo voarakitra anaty gazety nanomboka tamin'ny nisy ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara raha oharina amin'ny tany aloha. Nanamafy izany ny tompona andraikitra arabaritra amin'ny gazety mpiseho isan'andro iray. Raha ny fanazavany, talohan'ny nisy ny valanaretina, indraindray tsy mahafeny pejy iray akory ny filazana manjo. Ankehitriny anefa, mitombo avy 3 henatra amin'ny avy 4 ireo filazana manjo miseho amin'ny gazetin'izy ireo. Araka n'izao ahitantsika anazy zao zany hoe amin'le vanim-potoana misy antsika zao zany dia hitanay hoe tena mitombo tokoa zany ny isan'ireo hoe mindao sy ny fahafatesana. Tena hitanay mihitsy ny fitombony satria dia tena 3 page ny nécrologie tato aminay. Izay zany no hitako hoe tena hoe record ngamba 1, 2, 3, 4 arany 4. Raha nojerena ny mahakasika ireo sokajy taona ny ireo olona nodimandry, tsikaritra fa olona efa nahazo taona ny 20 isanjaton'izy ireo, ny zaza sy ny tanora kosa no mameno ny 20 isanjato ambiny. Raha tena jerena zao dia olona somary efa nahazo azy taona, ataoko hoe eo amin'ny 50aine et plus eo. Kanefa tsy manakana hoe misy koa ny olona tanora, mbola tanora, misy afa hoe zaza mihitsy, hoe mbola zaza. Tsy fantatra mazavatra eto ny antony fiakaran'izany. Ankoatra ny isa izay mitombo eny amin'ny gazety, efa noentina tamin'ny fampahalalam-baovao ihany koa fa tao anatin'ny herinandro maro niakatra ny isan'ny olona tonga manantony ireny toeram-panofana fiara fitondrana razana na corbillard ireny. Raha ny tatra ofisialy hatramin'ny androany fa 17 Jolay 2024 no tsy ahivina, 150 no efa nindao sy ny fahafatesana noho ny valanaretina Covid-19. Lafim-baovao hafa kosa indray anala ireo fatina fiaramanidina miisa 7 eny Ivato ny Ravinala Airport izay fanohizana ny asa efa nataon'ny Adematany aloha. Manome tapa-bolana an'ireo tompony izy ireo amin'ny zany. Ana orinasa efa nikatona nandritra ny taona maro nakamaroan'ireo ho ny loharanom-baovao azo isan'izany ny 5R MVS any Sorama, ny 5R MDB sy ny 5R MKS any Malagasy Airlines, ny 5R MBG any orinasa SBA
sy ny 5R MCK en travaux aériens de Madagascar. Laza ny roso amin'ny fandraisana fepesa avy hatrany ny tompon'andraikitra aorianan'izay fimpitoana izay raha ny fanazavana azo. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny andraisantsika ny vahiny eo ihany koa nahitantsika mahakasika ny charbon écologique rehefa avy eo. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isan'andro. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miara-miroana andresan'ny coronavirus raha mila mandoa facture dia aloava amin'ny amin'ny vola ny jirama Canal Plus ny Telma sy ny sisy sy mikasika lela vola sy indreo ny dièse 11 étoile 1 dièse. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy isany fandriamatoa Ramakavelo Falière zay pahay teo karena miaraka amiko mandray anazy amin'ity androany ity ihany koa mianta Randrianeva miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-baovao mandidina zay teo karena izay no resantsika amin'ity ariva ity fatatsika moa fa efa niverina ny asa raha ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fanjakana nanomboka tamin'ity androany ity ireo orinasa zay efa fatatsika fa nikaikaika ihany tamin'izay hoe fihiboana izay mety amaha amin'ny ampahan'ny olana sedrain'ny orinasa ve izay hoe afaka miasa tapakandro izay. Miarabanareo dia miaraban'ny mpijiry koa tsy ny rehetrarehetra no miverina ny asa ny zay manokana zao mosehatra ny fampianarana ny mpianatra tsisy mianatra dia mazava loatra zany fa ny fampianarana rehetrarehetra mbola tsisy miasa nefany a be dia be mihitsy ny olona miasa amin'ny fampianarana ary be da be zareo ny sahirana mbola hitako hoe betsaka ihany zany tsy afaka miasa ary ny tena problema le izy le hoe tapakandro fotsiny miasa tsy hoe problema be akoriny a ty mba sitrany aloha afaka miasa tapakandro fa naty zany ara rehefa manana rythme ianao miasa ray andro le miasa tapakandro mbola misy problema na réorganisation ny eritreretra hoe tsy miasa ny taxi be ahoana ary ny andehana mpiasa miasa io zany mbola olana koa dia raha ny anay manokana aloha dia tsy mbola afaka niasa mihitsy zay amin'ity semaine ity satria tsy maintsy réorganisena tanteraka hoe na fangalana mpiasa zany tsy niasa teo mandritry ny 3 semaines sarotra aloha mandray fanapahan-kevitra amin'izao fa raha ho anay aty amin'ny orinasa manokana aloha dia tena hitako hoe tena sahirana mihitsy zay amin'le resaka hoe indrindrandrindra moa ny tena vao amin'ny tourisme dia le tourisme sy éducation moa zany zao tena anisan'ny tena voa dia tena sahirana mihitsy zany eo amin'ny sehatry ny tourisme sy amin'ny resaky ny tao éducation anatin'ny herinandro maromaro ny fepetra izay nisy hatrany hoe mihiboka avy eo miala tsikelikely amin'ny fiboana avy eo miverina mihiboka izy indray izay hoe afaka misy ihany ireo afaka miverina miasa raha ny stratégie tany am-boalohany raisin'ny fitondram-panjakana mihitsy ao anatin'izao hoe fandraisana ny fiboana fanatanterana fiboana zao ahoana fahitaonao anazy satria nisy firenena hafa ihany koa izay nisafidy hoe tsy hanatanteraka an'izay fiboana izay. Za mahita hoe le stratégie mihitsy ny tany am-boalohany
no tokony hoe nijerena tsara hoe inona ny mahasoa Madagasikara ary inona no vitantsika raha ny moyen anatsika zany. Eto am-boalohany angamba aloha dia tsara mametraka ahafahan'ny olona mahazo tsara any zavatra mitranga eto Madagasikara dia raisintsika ohatrany hoe ady le izy zay foana moa ny tenen'ny filoham-pirenenantsika ary tsy ny filoham-pirenena rery fa betsaka amin'ny filoham-pirenena miteny hoe ady. Raha vao miresaka ady ianao a dia tsy maintsy misy maty foana ao anatin'ny ady. Tsisy mihitsy hoe andehantsika hiady dia tsisy ho faty. Fa matoa ianao miady a dia satria misy tombontsoa ambony mila arovana. Ho anao zany mety sa tsy mety le hoe mihibo. Ka indrindra ny idirako hoe raha resaka ady ny jerena fantatra fa tsy maintsy misy ny maty. Dia eo amin'izay ny stratégie tokony atao. Raha ohatra ianao ka stratégie ny raisintsika ary tsy tsika rery a hoe mihiboka dia fantatrao tsara fa iny mihiboka iny ianao a tsy maintsy misy conséquence iny amin'ny économie. Ny zavatra mitranga nefany a ny fireneny dehibe izay nihiboka manana moyen izy ahafahany financer ny entreprise. Ohatra zao États-Unis ametraka 3000 milliards ny vola anapiny ny entreprise. Ny Union européenne 750 millions d'euros anapiny ny entreprise anjareo. Ny tsika ao anatin'izay a azo atao hoe tena kely dia kely. E azo atao mihitsy ary hoe tena tsy misy fanampiana direct fa fanampiana misy moa zany hoe tsy mandohetra prêt bancaire. Fa na prêt bancaire raha ange ianao rehefa tsy mila vola miditra inona moa ny anaovanao prêt na ny remboursena an'iny raha tsy ho vitanao. Fa raha ny anahy manokana zany hoe ny zavatra hitako hoe nety teto Madagasikara dia ny zavatra hoe nampiasa ny zavatra teo am-pelantanantsika ahafahantsika sady tsy manimba ny orinasa no ahafahantsika miaro ny vahoaka malagasy amin'ny resaka aretiny eo. Inona moa zany? Amiko zany a dia tsy tokony natao confinement fa miasa. Fa tokony traitena ohatra ny aretina rehetrarehetra le izy. Ny aretina dia ny ahoana moa fitraitena anazy tadiavina amin'ny fanafody dia rehefa hita amin'ny fanafody dia hoaninao le fanafody dia afaka miasa foana ianao. Ny tambary nefa misy hoe fanefitra ao anatin'le izy. Za kosa aloha miala tsiny fa amiko efa misy ny fanafody. Rehefa ny filoham-pirenena no miteny hoe misy ny fanafody ary mahasitra io fanafody io na resaka prévention io na resaka curatif a tsy hitako mihitsy hoe inona ny tokony atonga ny filoham-pirenena mandainga indrindrandrindra hoe hain'ny firenena hain'ny vahoaka anao ve dia amorona ianao. Za zany tsy mino hoe mamorona mpitondra firenena fa mino mihitsy hoe tena marina tena manasitrana mihitsy io ary tena zavatra tokony natao dia hoe ity ny fanafody tompoko a dia miara tadidiko mihitsy tamin'izay mbola kely a ny vakinina nila ninana an'io daholo tany am-pianarana satria rehefa tonga ampalio dia be da be ny tratra ampalio dia mihinana vakinina daholo ny ankizy rehetrarehetra na tratra na tsy tratra dia amin'izay rehefa tonga ampalio dia tsy tratra ny ankizy. Tokony izay nge ny natao e nasaina ninana an'le cove organique daholo ny olona dia amin'izay a dia tsy tratra ianao rehefa tonga le izy na ninona raha tsy natao an'izay. Ary mbola atao le izy amin'izao fa ohatrany hoe betsaka le olona lasa manahiahy mety ho betsaka angamba ny anakiana hiteny hoe anka io aretina io nge aretina mahamono e eny e tena mamono io fa ny ohatry ny aretina io nge tsy mamono lavitra no mipalu e mipalu zany rehefa tratrany atao hoe neuropalu ianao tena raha tsy mihinana fanafody ianao dia be dehibe maty ary maty aingana be mihitsy fa ny mahatsara ny palu a rehefa hitanao le fanafody ny paludisme dia omenao le fanafody le olona dia sitrana. Fa mipalu mbola matanjaka lavitra no ity coronavirus ity dia raha ohatra zany raha isitsika hoe mitovitovy amin'ny palu le izy aloha tsy mitovy amin'ny palu fa nisy fotoana izy tsy fantatra mihitsy hoe ito ny coronavirus io efa nanomboka tamin'ny janvier izy io a dia efa be dehibe mihitsy ny données scientifique na article scientifique nataon'ireo dokotera sy mahay miteny hoe zao marina io aretina io fantatra tsara ange zao ny aretina coronavirus e hoe zao ny olona tratrany tena olona tratrany a dia ny antitra marina fa misy tanora tratrany fa ny tena population cible ny amin'ny ankapobeny a dia ny antitra ny olona tanora normalement manana système immunitaire raha misakafo tsara dia tokony afaka manana système immunitaire miatrika an'io zany. Fantatra koa fa hoe raha voatraité aloha izy a dia tsy tonga any am'le atao am'le hoe forme grave dia afaka sitrana tsara ny olona zany hoe amin'izao fotoana izao zany tsika efa manana suffisamment de connaissance ahafantarana tsara mihitsy hoe ahoana ny tokony hiadivana aminy ka raha une fois zay fantatra hoe zao zany tokony hiadivana an'io tokony apetraka le moyen reto ny diagnostika mila atao reto ny fandriana reto ny arita mihitsy hoe efa miazaka amin'izany ny gouvernement a dikan'izay rehefa une fois hita aminao amin'izay le stratégie sanitaire hoe zao ny ahafahantsika miady amin'io ahafahana manasitrana ny olona hitako hoe tsy tokony apetraka ntsony le confinement satria nketsika voadobla zao e sady maty tsika amin'ny resaka santé no
soa ihany aloha fa vitsy maty ary betsaka ihany ny sitrana fa ny amin'ny économie koa nkeny olona tena mahafaty mihitsiny mahafaty amin'ny économie dia rehefa tsy miditra rehefa tsy miasa ny mpiasa amin'ny akapobeany hafa ny fonctionnaire hafa ny olona miasa amin'ny organisme international afaka ny olona miasa amin'ny grande entreprise fa ny olona miasa tena amin'ny akapobeany na ny petite et moyennes entreprises raha vao tsy miasa ianao dia tsy miditra amin'ny vola rehefa tsy miditra amin'ny vola dia tsy maintsy ianao zany mandroaka piasa dia rehefa piasa roanao reny ny piasa dia tsy misakafo izy zany or ianao raha vao tsy misakafo le olona dia vao maika vulnérable dia rehefa tsy misakafo koa le olona reny dia inona mitranga mety ny tsy coronavirus toy no mahafaty azy fa mety ho faty ny palu izy mety ho faty ny grippe izy mety ho faty ny karazana aretina be da be tsy coronavirus reny ny aretina fa be dia be mihitsy io moa no tena resahany dia io zao no tena malaza fa be dia be mihitsy ny aretina mahafaty ary ny tena anisan'ny mahafaty dia insuffisance alimentaire hoe tsy misakafo tsara le olona nefa raha vao économiquement zany ianao tsy mandray karama ny olona tsy misakafo tsara ny olona dia vao maika izy mora maty ny faharoa ny hiteraka insécurité sociale be ny resaka crise économique zany hoe ny olona rehefa tsy misy karama dia mety hoe angalatra izy mety hoe hivarotena amin'ny vehivavy mety hoe zava-doza ngeny mitsanga amin'izany hoe crise hoe tsy misy sakafo hoaniny zany any an-trano fa ny tena aloha zany dia miditra any amin'ilay problème na insécurité amin'izay le insécurité zany rehefa tena tsy manana hoanina ny olona ohatrany dia mety vomaika irongatra indray ny dahalo any ambanivohitra efa betsaka ny hoe miverina mirongatra indray ny dahalo amin'le mahantra ny olona ao anatin'izay ary mikasika ny hoe orinasa izay hoe misedra mbola misedra ny krizy ateraka ny coronavirus inona zany loha amin'izao ny tokony hanampiany fitondram-panjakana azy concrètement satria efa niresaka ianao teo ohatra ny hetra sy ny resaka fampindramam-bola izay maro ny paitoekarena sy ny mpandrarano teny hoe mbola tsy ampy mihitsy izany anay ohatra ny ahoana ny fahitanao anazy hoe any amin'inona ny tokony hanampiana ny orinasa 10 000 milliards par an, non, 10 milliards, pardon, 10 milliards de dollars ny PIB atsika. Zay zany ny arena vokarintsika eto Madagasikara isan-taona. Raha raisina par mois zany izy dia à peu près 1 milliard de dollars par mois ny PIB à Madagascar. Zay zany no manque à gagner rehefa ohatra ianao ka tsy miasa. Tsy manana an'izany 1 milliard de dollars par mois zany ny fanjakana nampianan'olona. Satria nge tsy vitany hoe le olona tena sahirana no ampianao fa ny orinasa rehefa mikatona dia ny mpiasa rehetrarehetra anatin'iny orinasa iny lasa mivadika sahirana daholo ary tsy possible zany no ny fanjakana raha ny vola anana ny fanjakana malagasy no afaka anao an'izay hoe fanampiana fahobe ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara angambany mety manana solution ihany tsika dia ity ny volamena amintsika amin'ny teny izao tena lasa lafo be mihitsy ny antony dia amin'ilay crise financière io crise économique dia misendetté be ny fanjakana matanjaka rehetrarehetra lasa be da be zany nitrosany dia rehefa be loatra nitrosa na hoe manana politika monétaire azo atao hoe manao planche à billets zay mihitsy mitranga ny ivelany dia automatiquement se dévaluer ny vola dikan'izay zay mahatonga ny hoe lasa miakatra ny volamena tsy ny volamena miakatra fa ny devise ny lasa midina ny devise gasy moa midina foana koa par rapport dia vao maika tsika mitsotsorika be dia be da be mihitsiny amin'ireo firenena matanjaka mividy volamena amin'izao ny banque centrale zany hoe tsika zany zay firenena fantatra nefa misy volamena betsaka eto Madagasikara ny afaka atao zany dia hoe ireo volamena be da be ireo collecten'ny fanjakana collecteur feno eto tsy feno fa betsaka dia vidin'ny fanjakana amin'ireo collecteur ireo le volamena dia ny fanjakana rery no afaka manao exportation an'izy amin'izay tsy misy an'ilay exportation illicite tsony tonga dia fanjakana dia le vola azo ny fanjakana amin'iny no afaka hanampiana amin'ny malagasy be da be raha zay ngamba ny atao dia mety possible le hoe confinement total dia ohatrany hoe lasa ny fanjakana zany ohatrany hoe manakarama ny orinasa rehetrarehetra dia iny rehefa iny mahazo an'le vola ho atao karama ny orinasa dia tsy vao maika ange tian'ny olona ny hoe confinement tsika zao rehefa mivoaka eny an-dalana sa mahita daholo hoe be dia be ny olona eny an-dalana le olona eny an-dalana amiko tsy olona indiscipliné tamin'ny voalohany mety nisy indiscipline satria nisy fotoana ny olona ohatrany tsy dia nino hoe tsisy ko zany coronavirus zany fa milaza aminareo fa depuis presque 1 mois tena be da be mihitsy ny olona tratra raha ny olona entourage fotsiny aloha dia fantatra hoe betsaka ny olona tratra donc ny olona zany tena mahafantatra mihitsy hoe tena misy le coronavirus ary mamono le coronavirus fa miasa ihany ny olona fa maninona ny olona ny miasa foana satria ny olona mitady vola
nisy fotoana koa ny fitondram-panjakana ny teny hoe orinasa lehibe tsy hiatraika amin'izay hoe coronavirus izay ahoana ny fahitanao an'izay hoe tena mitombona marina ve izany satria nisy ihany koa ireo orinasa lehibe izay hita ihany fa mandroaka mpiasa ihany na dia izany ary eny ka le izy angena orinasa lehibe anao na kely rehefa tratran'ny corona rehefa tsy miasa ianao dia misy impact foana iny ohatra zao raisitsika zao Novotel hôtel vaovao tsara tarehy be vao ninaugurena tamin'ny mois de janvier tratran'ny corona tonga ny confinement dia nikatona orinasa lehibe izy fa tsy maintsy nirohana daholo ny mpiasa tsisy client mihitsy na ray arako ahoana moa ny ahafahanao hoe mandefa orinasa nefa tsisy client donc misy aloha orinasa fantatra hoe matanjaka arabola fa zay koa ngeny tena zava-doza amin'ity coronavirus ity ny orinasa matanjaka arabola manana réserve izy zany hoe mbola afaka foana izy zany sady mandoha karama ampiasany no indrindrandrindra afaka mividy an'ireo orinasa sahirana satria zay ngeny tena loza rehefa tena sahirana be le orinasa tsy maintsy mivarotra tany izy mivarotra tomobily izy ary mety tena le fitaovam-pamokarany mihitsy ny ary varotany satria le hain'ny zanany mila jereny voalohany hoe mila misakafo rehetra zanaka rehetra inona zany ny zavatra mitsanga manan-karena voamaika miamanana be ary ny olona teo atena ny lasa voamaika mamahantra ary zay koa ny zavatra mila jereny hoe mbola tiatsika ve izy classe moyenne eto Madagasikara mbola tiatsika ve ny olona hanao entreprenariat satria nge ny entreprenariat mampisy ny mampidiboly mahatonga ny firenena anakarena dia satria manina moa mamorona arena zany fa mamorona activité zany le olona ao anatiny ary zay mahatonga atsika anisan'ny Madagasikara mahantra satria mbola vitsy kely ny entrepreneur eto Madagasikara dia nefa ty coronavirus ty ny tena zavatra anisan'ny potehany izy io dia ny classe moyenne zany hoe voamaika zany le olona teto ampovoany voamaika lasa tena miamahantra be dia fa ny any manan-karena voamaika mamanana satria manana réserve dia vidiny mora ny tany dia rehefa mandeha tsara indray ny situation économique dia varotany lafo be indray dia voamaika zareo mahazo vola be mihitsy ka hitako hoe marina fa hoe mitsinjo ny fahasalaman'ny vahoaka mpitondra zany aloha dia tsy adikevitra satria hita mihitsy zareo fa manao zay azony atao rehetrarehetra mihitsy ny ahatonga ny vahoaka malagasy hoe tsy ho faty ary ho sitrana fa za mahita hoe tsy vitan'le resaka sanitaire fotsiny tokony jerena fa sady jerena ny sanitaire fa tsy maintsy jerena koa ny économique ny vahoaka nge tsy mijery lavitra ny androany any ny hitany misy coronavirus dia ny réflexe dia hoe hidy atranotsika tsisy mivoaka ntsony fa tsy hitany impact an'iny afaka 3 volana afaka 4 volana afaka 5 volana fandray amin'izay ny fantaniko farany hoe mampahitoekarenanao indray ty fantaniko ty hoe raha miverina tsikelikely amin'izay raha tapitra tanteraka amin'ny fiboana mety hoe afaka afiriana any no miatraika amin'ny orinasa izay fiafaran'ny fiboan'izay ny hoe hiverina normal ny chiffre d'affaires ny ohatra raha ny resaka tourisme zao amin'ny secteur anay amin'ny heritaona zany zao vao tena mandeha indray ty saison 2020 zany dia efa maty satria ny olona tratran'le fermeture de frontière dia efa niannulé ny voyage ny daholo dia dikan'izay zany raha miresaka tourisme fotsiny dia efa hoe 2021 indray zany préparena zao ary za mahita hoe tokony ho préparena tsara izy amin'izay mba hoe mba x2 zany ny chiffre d'affaires mihitra ny vola mihitra dia mba mirécupérer ny perte tamin'ity nefa ny préparena tsara zay dikan'izay hoe misy infrastructure tokony amboarina zany ny lalana ny aéroport moa zany ny avion tokony ho tonga maro zany hoe mady koa zany tokony mandeha tsara dia ny formation indrindrandrindra raha amin'ny anay zany ary ny sehatra rehetra moa zany ilaina foana ny formation dia raha ny sehatry ny tourisme zany ny impact an'izy hoe ny saison amin'ity moa zany dia maty dia amin'ny heritaona indray zany ny sehatra sasany mety hoe vao misokatra ny vao déconfiné dia mety tonga dia mandeha ohatra ny hoe ny restaurant zao ny akamarony vao miteny ianao hoe mahazo misokatra ny restaurant dia misokatra izy fa io zany tena arakaraka le sehatra mihitsy io raha ny resaka ohatra ny hoe textile manao exportation zao dia ny commande mbola ray volana aloha ianao vao mahazo commande zany hoe rehefa déconfiné anao dia mbola miandry kely ianao hoe mahazo le commande tonga matière première zay ianao vao miproduire zay ianao vao mahazo vola indray fa ny tena loza mantsy dia ty raha ohatra ianao ka tsy misokatra nefa ny concurrent anao misokatra Vietnam zao efa maîtriser plus ou moins maîtriser ny coronavirus dia Chine zany mety any Vietnam ireo donneur d'ordre any États-Unis any Europe koa zany mety tsy hividy eto Madagasikara ntsony izy amin'ny resaka akanjo fa ny Vietnam indray satria Vietnam efa déconfiné dia une fois ianao perdre client
dia vita ela be indray no vao mahita an'iny client iny dia zany rehetrarehetra zany zany conséquence an'le confinement daholo ka za mahita hoe tokony déconfinena aingana dia aingana ao anatin'le aingana dia aingana zay tsy midika akory hoe anaonao foana fa ny dikan'izay dia hoe le fanafody tokony asiana fanafody betsaka afahan'ny olona hoe na io manao prévention na io manao ina moa hoe manasitrana tena mihitsy zany curative dia ino ny basen'le izy hoe raha resaka santé a diagnostic atao be dia be ho an'ny olona asiana fanafody préventif aty curatif aty atao zay tsongavan'ny olona any amin'le forme grave rehefa tonga any forme grave dia atao betsaka ny fandriana afahan'ny olona mahazo an'le respirateur a efa fantatra daholo zany ary manao an'izany ny fitondram-panjakana amintsika amin'ny teny izao ka une fois mipetraka daholo zay dispositif zay a dia hitako hoe tokony miverina miasa normal amin'izay fiboahana zay zany rehetrarehetra zany ny conséquence an'le confinement daholo ka za mahita hoe tokony déconfinena aingana dia aingana ao anatin'le aingana dia aingana zay tsy midika akory hoe anaonao foana fa ny dikan'izay dia hoe le fanafody tokony asiana fanafody betsaka hoe tokony miverina miasa normal amin'izay satria tena enjana be loatra ny impact économique an'le izy ankasitrahanao vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao nitondra an'izay mahakasika ny situation any toekarena eto Madagasikara zay zay ny amin'iny fa ho fiarovana ny tontolo iainana efa miamoroborobo ao Toamasina amin'izao fotoana izao ny fampiasana charbon écologique fanadidina fomba iray ahafahana mampiena ny fanimbana ala noho ny fampisina ny arina fandrehatra ny fampiasana ireo teknika mahompo toy ny charbon écologique raha ny antotanisa eto amintsika manodidina ny 20 tapitrisa metatra toratelo isan-taona ny fandaniana hazo avadika ho arina fandrehatra eto Madagasikara raha toka 7 tapitrisa metatra toratelo amin'izany ihany no fitrandrahana ara-dalàna mifanojo amin'ny politika apetraka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny tetikasa fampiroboroboana ny charbon écologique tahaka ireto ankohonana ireto izay mivelona amin'ny fanamboarana sy ny fanaparitahana izany ao Andrenivohitra Betsimisaraka ao Toamasina ao harina toy ny mahazatra ihany ny endriny fa saingy mirindra kokoa ny habeny sy ny firafiny ary tafitra ao anatin'ny kajikajy amin'ny fampitsitsiana ny fandrafetana azy manomboka amin'ny 500 ariary ny amarotana izy ireo izany zay zao amin'izao fotoana izao ny amin'ny resaka charbon écologique efa mivarotra zany zay mivarotra an'io charbon io dia efa tafita amin'ny olona ny afatra hoe azo tsidy tsara izy zany ambony vilany ambony fatana zany fa efa malafo zay eo amin'ny raha kartoshatra zao eo amin'ny ataoko efa mizato zany lafinay amin'izao dia misy koa mandeha amin'ny atsinjarany izy io dia zay no karakarainay zany amin'izao za zany amin'izao fotoana zao zany mivarotra anatin'ny sachet amina anaky 10 zany 500 ny amarotako azy dia ny olona efa resy lahatra ny amin'ny fampiasana dia 10 zay zany raha ampiasaina amin'ny 10 dia mila atao miaraka amina charbon tsotra dia zay zany mampavita vary sy laoka zany amin'izay nanomboka tamin'ity taona ity ny tombony isan'ireo mpanjifa raha ny fanazavana raha toka mahavita mamokatra hatramin'ny 5 gony lehibe isan-kerinandro izy ireto fikambanana ireto raha tsy maharaka izany raha oharina amin'ny tinady ankehitriny miaina olana ireto fianakaviana ireto noho ny fibodona ataon'olona itoerana misy azy ireo ity inona moa zay tsindrazo lena zay dia fibodona ny toerana amin'ny famokarana nytony charbon écologique itony izay misy fiantraikany amin'ny fianakaviana BDB ny point de vente efa misokatra eto Toamasina ary tena hoe samy matsapa fa ilaina zany zay énergie charbon zay ka inona nefa ny ataon'olona taratasy ara-dalàna ho anay efa 70 taona mahery zany no mipetraka teto ary efa fantapoko fantapirenena fa na dia zany mini ny olona andihan'ny olona vitsivitsy zay mitsofoka ankeriny sady mamakivaky ny fanananay tena le toerana amokarana n'ity zavatra ty mihitsy zany tena hoe tianjareo alaina azotsika jerena moa zany ny fefy nataonjareo tao sy ny etraketraka ankeriny izay tianjareo atao fikasana ratsy amin'izay amboletra izay tianjareo atao zay ankoatra ny mpiasa mivantana amin'ny famokarana ireo arina ireo fianakaviana mihoatra ny 200 no mivelona amin'ity sehatrasa ity amin'ny lafiny famatsiana sy arabarotra tsy ahivony raha ny antotanisa ny 700 ny malagasy mampiasa azo avadika amin'ny fikarakarana sakafo ao tokantrano ka ny 700 amin'ny roa mampiasa ny arina fandrehatra raha toka ny 700 kosa
mampiasa ny kitay. Mahazo mivezivezy mitondra olona roa ireo moto eto andrenivohitra nanomboka androany raha ny fepetra vaovao izay nafipetraky ny fitondram-panjakana. Misy anefa ny fepetra tsy maintsy arahana fanadina. Fepetra vaovao noraisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fihibohana ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga ny ahafahan'ireo moto mitondra olona roa nanomboka androany. Na eo azy izany, misy ny fizavana tao amin'ireo manao taingin-droa ary takiana amin'izany ny taratasy fanamarinana toy ny bokim-pianakaviana mikasika ireo mpandeha. Ho an'ny mpampiasa moto nanaovana ny fanadihadiana, manampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany andavanandro ny fahafahana manao taingin-droa, indrindra amin'izao tsy fisian'ny fiara fitateram-bahoaka izao. Ia, mivady zao zay. Montena ny Prime Ministre dia mba nanao doza tsy hitanao mandeha miasa zay, mandeha miasa aller-retour, zay mba nafangatahana. Mbola tsy voasakana aloha, mbola tsy voasakana fa zay zany zay raha hoe misy misakana dia aseo le bulletin livre de famille. Efa mba manana zay zany na hoe manana taratasy hoe pralana fampikozany kozina dia afaka mba mampitaratasy ohatrany dia mandeha. Nanamafy ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana fa ireo mpiavana sy ireo mpiara-miasa manana taratasy fanamarinana ihany no mahazo manao taingin-droa. Inona le hoe taratasy fanamarinana? Mety hoe mpivady le mitaingina moto, mety hoe mpiray tampo le mitaingina moto, mety hoe mpianaka le mitaingina moto, dia ny taratasy milaza an'izay no takina aminy. Na hoe mpiara-miasa tsy maintsy anatanteraka asa iombonana. Dia amin'izay fotoana izay indray ny ordre de mission manamarina azy. Izany no natao dia mba hanatanterahana an'ilay fepetra ara-pahasalamana hoe tsy mety ny mifampitakosokosona. Ary koa ialana amin'ireo mpanao taxi moto manararoatra amin'izao fotoana izao nefa mbola tsy misy fahazavon-dalana. Ankoatr'izay, nanambara mitandro ny filaminana fa isy ny sazo ho an'ireo izay tsy manaraka ny fepetra ilaina amin'izany fanaovana taingin-droa izany. Raha tsy haivina, miisa 5telopolo ireo antota taratasina moto no geazina hatramin'ny nanomboan'ny fihibohana ny 24 ny volana aprily, ary miisa 570 kosa ireo moto tsy nanara-dalàna nandritra izany teto Antananarivo renivohitra. Maresaka iraisam-pirenena amin'itony fiparitahan'ny valinaretina coronavirus maneran-tany, indrindra amin'ny continent américaine. Entina miady amin'ity valinaretina ity, mampiasa vola betsaka États-Unis amin'izao fotoana izao amin'ny fanamboarana laboratoire américaine moderne. Fanadina. Miditra amin'ny famaranana ny andrana na ny essai klinika ny vaksiny entina miady amin'ny fiparian'ny valanaretina coronavirus i États-Unis androany. États-Unis izay ahitana tranga voamarina mahery ny 4 tapitrisa, ahitana betsaka izany ao Amerika Latina sy Karahiba. I Brezila kosa izay firenena latino-americain ahitana tranga betsaka ihany koa, tranga 5,400 alina omaly ary 7,400 alina ireo olona maty hatreto. Manoloan'izany indrindra manenjika ny fanamboarana ny vaksiny entina misoroka izany États-Unis amin'izao fotoana izao. Vaksiny izay mitondra anticorps miady amin'ny coronavirus amin'ny olona 570 tamin'ny andrana voalohany. Manomboka androany kosa dia isy ny andrana tao amin'ny olona 3 alina. Ho an'ny Chine kosa indray izay nahitana ny trangana coronavirus voalohany, tranga 1,20 no voamarina tao anatin'ny 420 ora. Raha tsy haivana, raha nisan'ireo maty maneran-tany Eropa no mitana ny laharana voalohany, olona mahery ny 5,400 no maty, manaraka azy Amerika Latina sy Karahiba, mahery ny 7,100 no maty ary États-Unis sy Canada izay nahitana olona mahery ny 5,500 maty. Dia izay mamalina vaovao tamin'ity androany ity, hankasiana ianao nanaraka izany soa fa tsara tompoko.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.